vokatry ny fiparitahany valanaretina maneran-tany dia miatrika krizy mafiara-toe-karena ankehitriny ny firenena rehetra izay miteraka ny fiakaran'ny fitaterana tanety nan-dranomasina sy ireo akora maro ilaina amin'ny andavanandro ka mampiakatra ny vidim-piainana. Raha ny eto Madagasikara dia saika nahitana fiakarana avokoa ireo entana rehetra. Raha raisitsika ohatra ny avokasoka, raha ariary zato aloha dia miakatra 400 izy ankehitriny. Ny paty raha 700 dia lasa 700 ka hatramin'ny 1000 ariary. Ny labosisa nahitana fiakarany 50 sy 100 ihany koa. Manodidina amin'ny 7,000 ny litatry ny menaka madio. Eo anelan'elan'ny 700 ka hatramin'ny 100 ihany kosa ny kapoaka amin'ny vary. Hatreto dia hita ho mafy eo anivon'ny fiarahamonina ny fitanga ny vidim-piainana. Misy ny milaza fa nahena ny fatrany sakafo tokony arotsany isan'andro. Ny sasany kosa milaza fa na ny arotsaka aza mila tsy ho hisy noho ny fahaverezana asa. Nisy ara-vidinana teny fotony nanadiady ireo mpivarotra mpanjary izay tena mifanerasera amin'ny vatana amin'ny vahoaka, indrindra eny amin'ny vokotany. Raha mijery indray mitompo maso aloha dia hita ny mahasamy hafa ny vidin'entana raha vao misy fotsiny ny elanelana kely samy mpivarotra. Saiky ny akamaroa mpivarotra eny amin'ny vokotany dia tsy misy manao tahiry betsaka avokoa. Any ka miovaova isan'andro matetika amin'ny vidin'entana. Nampangaina nefa fa na eo aza amin'ny fiakaran'ny maneran-tany dia manararoatra manoloan'izao fahoriany vaoaka izao ny mpambongady, akoatra ny fanasitrihan'ireo entana sy ny fanovan'ireo finosana vary ohatra. Dia mangany fotsiny ny fampiakaran'ny vidin'entana amin'ny tsy misy antony, manazava ireo mpivarotra. Miakatra foana amin'ny menaka sy ny anona ny zavatra matsinjinika izany miakatra foana. Miakatra foana ilay izy ohatra zao za hoe raha maka zao atao ohatra hoe efatr'andro vao maka indray mandeha, mety miakatra 2 arivo farafahakeliny izy ao anatin'iny farapahako indray mandeha iny. Miakatra tena ny apotony any amin'ny fangalana any miakatra be foana izy. Ohatra matetitetika mihitsy ohatra tsy misy ray volana zany tsy mahatra ray volana era indraindray dia miakatra. Tao anatin'ny herinandro fotsiny ohatra dia nahitana fiakarany menaka siramamy arany farinina. Ny menaka mandry iray bidon 20 litatra ohatra dia 700 alina sy 1 hetsy ariary, dia lasa 7,000 sy 4 alina sy 1 hetsy afaka herinandro. Ny menaka madio bidon 20 litatra raha 4 alina sy 1 hetsy ariary dia afaka herinandro dia lasa 7,000 sy 4 alina sy 1 hetsy. Ny konona siramamy namakidy 50 kilogram raha 4,000 sy 4 alina sy 1 hetsy dia lasa 5,000 sy 5 alina sy 1 hetsy afaka herinandro. Ny konona siramamy fotsy 50 kilogram raha 9 alina sy 1 hetsy dia afaka herinandro dia lasa 5,000 sy 9 alina sy 1 hetsy. Ny konona farinina 3 alina sy 1 hetsy ny 50 kilogram dia lasa 7,000 sy 3 alina sy 1 hetsy ariary afaka herinandro monja ihany koa. Feny tsy ampy ny vidinana nataon'ireo solotena amin'ny ministera mivarotra ety fotony, fa mila amin'ny fijanonana sy ny fametrahany birao mihitsy ety fotony mba hanarahany vidin'entana, ary indrindra dia ny fialana amin'ny kolikoly izay mahatonga ireo mpambongady tsy ho maty manota.